Voalohany aloha dia faly miarahaba ny vahoaka malagasy amin'izao fandresena lehibe azon'ny vahoaka malagasy zao amin'ny fan'ny falany filohan'ny Rajoelina. Faharoa ihany koa dia miarahaba ny filohajaina Andry Rajoelina amin'izao nahavitanany investiture zao. Mahakasika ny kabarin'ny filoha teo tokoa dia zavatra efa voahomana ary efa niomanana tokoa nandritra ny fotoana maro ireny kabary ireny, satria dia tao anatin'ny velorano izay nifanaovany tamin'ny vahoaka malagasy ny mahakasika an'ireny kabary ny androany teny amin'ny Mahamasina ireny. Tsinganiko manokana amin'ireny ny lafin'ny politika ny kibo izy satria fantatra tokoa fa dia maro ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao mizara fa misakafo na hoe misakafo tapatsinay, ka mahatonga fahasahiranana sy mahatonga fikorontanan-javatra maro samihafa eto amin'ny firenena zany tsy fahampiany sakafo zany, ka dia everiko fa zavatra lehibe ireny resaka mahakasika ny famatsiana ny sosialim-bahoaka ireny aloha. Ny manarak'izay ihany koa dia ohatranay any amin'ny faritra Vakinankaratra iny dia anisan'ny faritra tena mpamokatra amin'ny resaka sakafo amin'ny lafin'ny legioma rehetra dia mpamatsy na Madagasikara manontolo mihitsy, nefa any amin'ny faritra Vakinankaratra no ahitantsika tahana tsy fanjarian-tsakafo ambony be eto Madagasikara, ka zavatra mety zany dia ny fitodiana voalohany indrindra aloha any amin'ny fametrahana ny fototra na ny hoe sakafo ho an'ny vahoaka. Zay angamba ny zavatra lehibe raha io resaka an'izay. Manarak'izay ihany koa dia ny resaka sécurité ny tsindrin'ny filoha teo, ny resaka tsy fandriam-pahalemana dia mitambatra amin'ny lafin-javatra maro, ka andrisan'izany mety azo singa anankiray azo tsika raisina ny hoe mampihena ny tany tsy fandriam-pahalemana ambony be eto amin'ny firenena raha ohatra hoe voavalo ny olana araky ny sakafo na ny resaka sosialim-bahoaka, ka dia matoky zany tsika fa efa manana tetikasa matotra sy manana programma matotra ny filoha ary manana mpiara-miasa indrindraindrindra teknisianina mahavita afaka hanatanteraka ny velorano izay fanaovany tamin'ny vahoaka. Arak'izay dia ny atoko farimbona moa dia atoko efa niara-ny asa hatramin'izay tamin'ny taona 2024 izay nisy nitolom-bahoaka ka hatramin'izao fampandaniana sy nahalany ny filoha Andry Nirina Rajoelina izao dia mbola vonona hatrany ifanometanana ifanampy amin'ny filoha Andry Rajoelina amin'ny fanatanterahana indrindraindrindra ireo velorano izay zava-dehibe sy masina ho an'ny vahoaka sy ho an'ny firenena ny fanatanterahana azy, ka dia misokatra ary mbola vonona hatrany izay ifanometanana amin'izay rehetra ahafahana miara-miasa sy mifanampy amin'ny andriamatoa filoham-pirenena.